folo Jehova manohana zay rehetra ifolavo sy mampitraka zay rehetra mitanondrika zay efa ho lavo tonga dia toanan'izay raha misy afaka mijoro vavolombelona avy hatrany anie dia tonga dia mazava inona teo amin'ny fiainanao fa tena namofo mihitsiny na ntifirony vadiko totondry na saika nyroahana mihitsiny saika nataony divorce mihitsiny zany rehetrarehetrarehetra zany dia ahoana ny fomba nentin'Andriamanitra nanohanana anao aingana hoe iny ara-ny valiny misy mijoro vavolombelona ve dia sady vita ny fanontaniana vita amin'ny valiny nitsangana hoe zay misy fa mijoro vavolombelona momba an'izay tsy misy zany isy raha misy dia makaty vetivety tsy adinareo nga nofonareo rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra firy raha dia ny androany fotsiny azy misy miteny avy hatrany vao manofo fotsiny anao matsy azy fa iny anao fa natsaka anaty rano tsipitsipitsio latsaka ny anaty rano anao ohatra na manonofinofa tena difotra ao anaty rano dia efa miaso aho hoe nda naingana jery dokotera jery tension verina avy any izy 21-14 taloha zany dia tonga dia milaza aminao mihitsy Jesosy hoe lavo io very io maty io dia miteny aminao minofimanao aingana mijery tension mbola tsy lavo anao fa tady ho lavo dia efa miteny aminao amin'ny nofy izy zay ngeny antaniko izy raha nahavita an'izay dia anao aty tia nitenenanao sy ty eo safatkely vavakotsika tompoko vavakotsika tompoko mamevonahitra anao zay Jesosy ary misaotra indrindra raha ohatra ka izao afaka mijoro vavolombelonao fona aminao Jesosy na tefa tokony elo ary anjoro satria mivoary teo anatrehinao mba hijoro vavolombelona rehefa tapavoaka so ny olana rehetra ka dia ametraka izany tena ombavanay aminao Jesosy mba andresiny lahatra ao amin'ny menakalo teto misaotra Jesosy amen anjoro vavolombelona ny alana dia tao anatin'ireny confinement reny katao kinakely confinement reny efe volana nanomboka volana juin dia manana olana mafy mihitsy tsika moa raha hoe mananjanaka izany misy olana dia tsy ho zakatsika mihitsy raha indrindra tsika ray aman-dreny indrindra tsika ireny ka le zanako ny tena nana olana misy fotoana miatsokonamiko hoe mahitambavaka fa tena olana be le zanako ry avana mitazona vola en million mitantana vola million tsy fantatra mihitsy hoe anakaiza le volana anakaiza ry havana tsy fantatro izy tsy miteny tsy hitako izay ho tenenina tsy hitako izay ambara fa zavatra nataoko dia zao tsisy zavatra azoko natao afa tsy nandoalika rehefa tonga ny amin'ny 20 alina zay fotoana nampianarany dadantsika re hoe eo manomboka amin'ny 20 alina maherikely eo ry havana no miantso an Jesosy mandoalika isanandro tsy hitako ary izay ataoko za tsy manam-bola sady tsika le fotoana confinement reny ke sarotra be raha resaboly zany hoay zary namako vitsivitsy ny tenako mba hitambavaka fa manana olana dia izay fotoana nataoko zany hoe isaky ny eo ny vola miantso an Jesosy voantsy Jesosy fony dia zavatra nagaga ry havana dia tsy fantatra fa dia voaloha daholo le vola dia efa any amin'ny 50 millions ry havana ny vola banka tao tsy fantatro dada fa dia tena voaloha tsy tany amin'ny banky fa tena voaloha fotsiny tsy fantatro fa tsy haiko ny tantaraina aminareo le izy
za tsy hoe mpanan-karena za tsy manam-bola be zany za mpiasa-panjakana zay mivady fa voaloha le izy voaloha misy olona namonjy fantatro fa tsy isy hoe traiko iny nataoko iny fa dia natolony a mba mijenala izy a dia nilamina daholo le izy tsy fantako hoe ahoana fa mifantatro hoe mba hito ambavaka kiza fa manana olana dia ndeno izy izay izy manana ekipa dia miara-mifampitondra ambavaka dia voaloha izy dia nilamina ny voninahitra amin'izany dia ho an'i Jesosy izy ihany sotra to izy kotra hoe tonga dia hoe sanatran'izany hoe tratra io fanamoy fo a io fanamoy ny tena any amin'ny dokotera any amin'ny hopitaly tsy zay fa ianao le tena sahira-tsainy eny mihitsy ny miatso azy a dia manifa olona izy a mba hamonjy ianao mahagaga iny a zay mampanolotsaina mahagaga an'Andriamanitra dia toy izy antsika ny andiny fainambeny folo manokatra ny tananao ianao mahavoky soa ny zava-miaina rehetra hitanao mihitsy le tanan'Andriamanitra tonga dia manokatra ny tanany mihitsy Andriamanitra dia ohatra hoe mahazo daholy na vorona hatramin'ny voalavo na saka na ondry na ny liona manokatra ny tany dia mahita sakafo azy reo rehetrarehetrarehetra reo ao anatin'izany a ny olombelona dia ny fahafitambe folo raha eo a raha ohatra ka misy joroavolombelona vao manokatra mihitsy ny tanany Jehovah ozy izy a dia mahavoky soa ny zava-miaina rehetra resaka mahavoky zao mahavoky resaka sakafo misy jorovavolombelona ve azo atao tsara mijoro-vavolombelona amin'izany raha ianao zao tsy manam-bola hividianana sakafo hividianana fanafody dia hitenenan'i Jesosy ianao rehefa avy eo manao hoe ny mahasoa na mahasitrana an'ity aretinao ty a dia tsy fanafodin'ny dokotera voandrany misy miteny an'izany tamiko tsy fanafodin'ny dokotera io a no hohaninao fa zavatra kely fotsiny zavatra asain'i Jehovah hohaniny raha hitanareo ka miaino amiko io tange dia mijorova volombelona tsy manam-bola ianao vidianana fanafody tsy manam-bola ianao a hividianana sakafo dia nataon'i Jesosy hoe ity zavatra ity ihany a hanina iza indray zay ianao ato tindray ty ny nazatsy dada ny namaginy Jesosy anahy dia niresaka momba ny sakafo natorony anao hoe ny menaka tokony hohanao izy a dia menaka avy amin'ny zava-maniry dia ianao izy a misotro divay arak'izay azonao atao dia rehefa mivory ianao a na iza alehanao ka misy fahamaliana ao amin'ny fivoriana io a dia misy fahamaliana ao amin'ny fivoriana io a dia miala ianao fa tsy mipetraka ao izay ny tenen'ny tamiko tsara nidika zay a izy akory tsy manao hoe misotro divay 2 litre ray tavoangy dia misotro kely ianao a raha be indrindra dia eo amin'ny tapaky ny vereo na mahery kely zay ihany no sotroina dikan'izany a ianao zany a tady ho tsetsina ny lalan-drahanao dia ho any zay olona mitady ho tsetsina ny lalan-drahany a dia tsara izy a no misotro divay kely a tapany a na tapany mahery kely eo
isan'andro divay mena tapaky ny vera fa tsy tapaky ny litra tapaky ny vera ho fa tsy tapaky ny litra vady tapaky ny vera azonao zay dia izy koa matoko izy miteny aminao hoe le mpanolontsaina mahagaga miteny aminao io hoe zao hoanina menaka vita amin'ny zava-maniry zay io manko tsy mba mandry tsy mety mandry io dia iny le menaka avy amin'ny zava-maniry iny no makany amin'ny lalan-dranao dia manala an'ilay menaka azo avy amin'ny hena ilay atao hoe cholestérol ratsy misy samihafa cholestérol roa menaka samihafa anatin'ny lalan-dra io ny anankiray menaka ratsy ilay azotsika avy amin'ny finanana hena na hen'omby io na henan-kisoa iny ny cholestérol ratsy iny ka rehefa be dia be iny eo amin'ny lalan-dranao io dia tery ny lalan-dranao dia mipompy mafy ny fonao dia izy mipompy io mbola miatery ihany le lalan-dranao miatery dia mibotsina amin'izay le lalan-dra nefa izy mbola mipompy foana ny farany vaky zay ny atao hoe AVC dia tapaka ny lalan-drano dia maty sur place ianao dia hitan'Andriamanitra zany fa misy cholestérol ratsy ny tenanao nefa ianao miasa tsy manam-potoana andahanana any amin'ny dokotera tsy manam-bola hividianana fanafody manala ny menaka io dia izy ihany manolontsainanao hoe zao ary hoanina menaka ilay avy amin'ny zavaboary inavo menaka avy amin'ny zavaboary zava-maniry tournesol oliva colza zany io fanendasana oatrano io fatandremo le menaka mandry izy avy amin'ny tavoangy eny izy fa tsy avana reny menaka avy amin'ny zava-maniry ihany fa azo tamin'ny palmier reny le palmier reny dia mandry fa iny ratsy be mihitsy so mampiasa an'iny ianareo sotranao iana amin'izay dia arao zay lazaizan'Andriamanitra anareo dia lazaina dia izy le tany amiko vaovaomaly nafaky maly nisy mibotsina be zao ty amin'ity tanany ity eto akaiky nakabe teto botsina be ohatry ny ovy asao dia mba ato ianao azafady vaomaly sy afaky maly tsika ny aona botsina be ohatra ny ovy eto akaiky nakabe neto dia efa tany amin'ny dokotera tany amin'ny hôpitaly dia ozy ny hôpitaly hoe ianao didiny io fa kansera satria mangana be ohatry ny ofo any beny nefa mangana be tsy hitako azy ilazainanao zany dada tsy dokotera fa zao makanesa amin'ilay mpanolontsaina mahagaga dia mivavaka mitaraina aminy hoe ena mahagaga dia nanontany an' Jesosy indreo faraparantsika vao manao an'iny nanontany an' Jesosy izy tonga tao amiko tao izy fakimaly jery ny dada ny tanako tsy ety zay naleny fa ena ho any nataonao zao nolazain'i Jesosy tamiko hoe makay ianao mofo dipaina atsasany dia asio oméga 3 dobera oméga 3 hainareo io dobera oméga 3 vidinareo na any amin'ny grande surface na ety amin'ny sopliantsoa na any amin'ny supermarket kely reny leader press zany misy azy zany rehetrarehetra zany dia asio tantely tanao tsara mofo dipaina ray dia asio dobera oméga 3 dia asio tantely ninana an'izay indray mandeha dada tsy hita zay nalefa mitovy amin'ny tanantsika tao raha mba eo nge anao mba avy aty ay lavitra be ngamizy mipetraka zany rehetrarehetra zany fa ohatra hoe manokatra ny tanany Andriamanitra dia mame hanina ho anao izy zay ho antsika tsy mahalo mafy be nge vidy fanafody ary mividy fanafody ary eo
afaka ijoro vavolombelona aloha le tao amiko tao koa ny vidy fanafody karazana fanafody zany tonga dia ho Jesosy hoe tsy io ny vidinao a tsy io ny haninao a fa inona moa izay aiza le olona vao maly na le fakomaly izay tsy tadidiko azafady rehefa tsy eto izy dia ianao mijoro amin'izay aiza anganary miaraka piaro reto miaraka azona dia mitodika eny amin'ny tonga mihitsy a ay dia nonga le misy teto ay dadony azy io zany le olona amin'izay hitanareo tsara ny sariny ho anareo ny ampitan-dranomasina io olo eo atsanganika ny tanany eo io ngo da be ohatra ny ovy dia beny ohatra ny tilona micro ty voninahitra ho an' Jesosy ny joroana za manana aretina allergie dia le allergie indraindray tsy fantatra hoe inona ny tena midéclenché anazy zany fa sensible ny tanako dia efa mitraitena foana dia mandeha any amin'ny dermatologue dia ny zavatra omeny dermatologue ara lafo tena lafo be dia le izy nefa tsy mety afaka mihitsy misy fotoana miala kely dia miverina dia tsy nangataka ny tena marina fa tonga dia naseho an' Jesosy nomeny Jesosy hoe mihinana mofo dipaina dia asiana dobera sy tantely oméga 3 le oméga 3 moa zany tsy miprécisen'i Jesosy tao anatin'le nofy fa za fotsiny misy mpanompon'Andriamanitra manome an'izay torohevitra izay hoe mety amiko le izy dia ohatran'ny hoe confirmen Jesosy tao anatin'le nofy satria za rehefa mandeha dokotera dia ny zavatra isan'ny tenenan'ny dokotera hoe ajanona ny dobera ajanona ny voanjo dia raha ny avian'ny dokotera zany dia tsy mihinana dobera ahako fa Jesosy namea le izy dia rehefa nihinana le izy dia vetivety kely dia niova be le tanako sitrana zany le izy niala le sady mangididy ny ohatra mibokaboka be ireo fela-tanako ireo dia voninahitra ho an' Jesosy le naranao a zay le naranao a tiako hoenin-jareo ny andafy eza fa vao tonga mihitsy ny ako no miantso dada dia tsepotsepotra lova ny anarako mpiandry eto hitanareo amin'izany le soratra masina eto mety hoe marina Jehovah amin'ny lalany rehetra ozy aiza izy teo ny fahinana ambin'ny folo manokatra ny tananao ianao Andriamanitra ka mahavoky soa zava-miaina rehetra hitanao zany fantatr'Andriamanitra ane zany fa misy sakafo ao aminao tsy ampy zay dia omeny ianao iny zavatra tsy ampy aminao iny na tsy nangataka azy izy satria mpanompon'Andriamanitra mpiandry dia fantatr'Andriamanitra hoe reraka io olona io zomanina tanareo zay voninaona mihitsy ianao dia misy zavatra omeny ianao za zao rehefa miasa mafy lohako nanofy avy omaly fakomaly nangady tano ny mama madama reny kandratraka ry dada reny tonga dia taitra ary zay na ny tsara indrindra vao manofy mihitsy ianao dia tairiny aingana mba ho tadidinao dia manoratra aingana dia ny pitso ihany dia nanafatra olona mitondray kadratraka fa za tsy mahafo amin'ny izalana eny matsy amby 12 alina vao mivoaka ohatra mpamosavy avenareo samy mivoaka amby 12 alina daholo iny dia tonga dia sambotra angangangana tondran'olona valo iny ianao dia iny tonga dia tanehana
mbola tsy nainao zany ianareo raha vao manofoka dradraka mihitsy ianareo raha kadradraka ray ny hitanareo eny amin'ny tananareo eny a dia mihinana kadradraka ray ny dikan'izay ary raha volana juin no na juin mihinana tsy mahita kadradraka juin no na juin tany mangatsika be io nefa za sain' Jesosy mihinana kadradraka ray dia izay hoe tsy mahita kadradraka zany Jesosy amin'ny volana juin fa zao ary nisy eo ty le hoe ampelatanan'Andriamanitra ny hery rehetra aizay ny andininy telo amby folo fanjakana mandrakizay ny fanjakany ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fanapahanao manana ny fanapahanao mihitsy ianao lavitra be manana fanapahana any amin'ny kadradraka ianao na amin'ny voalavo anao na amin'ny bibilava ianao ninina zao ary n'izy Jesosy aseho mahita kadradraka zao dia zao any amin'ny WC-ny io mipetratra mivavaky satria any ny masoko mijerijery kadradraka fa tsy ndraindray mba misy kadradraka ndraindray mba misy ray any mba mandalo any rehefa miray alina iny amin'ny 12 alina iny zany efa misovy za Jesosy nihita kadradraka vao natory vetivety teo ako vao natory amin'ny valo amin'ny sivy efa mitsangana lasa nakany amin'ny WC hoe Jesosy no mitadika aiza ny misy an'izany aiza le tahako kadradraka avy any amin'ny tsy fantatro any tonga dia mivoloko ialahndro any saiky tsy vity zay natao ty efa ny an-dakozia izy nge atao malaky atao aingana mihitsy raha vao miteny mihitsy Jesosy dia mitady rehefa tsy mahita dia hoe ataovy mahita ary aho zao andro avorany zao nitenena Jesosy koa ndray mandeha hoe ndana mihinana voangory aiza no tana voangory eto Antananarivo ataovy mahita voangory ary zao dia Jesosy dia iny miditra avy any amin'ny varavarana any misy maniditra ray 2 3 4 dia aza vela mandeha lavitra iny ataovy etsy any zany ny fanao Jesosy ane hoe namana ainami raha ty ianareo dia hiditra aminareo dia monina zany monina zany ane akaikinao misezanao eo fanaiza eo fandrinanao naizanaiza ny amo madama motsy eto izy avony vory vo teo nareo efa nody izy eo tsy fantatra izy saramba eo izy dia mba sy maka ty amiko raha mba ao rehefa tsy eto nenay antanina azy daholo zay ndray fanomezam-pahasoavan'ny madama zay Jesosy zao no misy eto misy karoty misy ovy misy anana misy akoho misy koteleta misy totokena misy henakisoa inona amin'ireo no hanina henakisoa hen'omby totokena lasa daholo zay le matsiro manomboka mikipy ianao raha mirebaka anamalahy anamalahy asina karoty anamalahy asina ovy asina zavatra hafa dia mijanona amin'ny ovy sy anamalahy tsy maintsy manaiky an'izay ianao na tianao na tsy tianao tezitra zany ka alainy kotelety alainy atody alay afangaro no dodododolo ianao mikipy irana menana matsiro ianao mikipy tsy maintsy manaiky an'izay ianao fa ny fanapahana an'Andriamanitra daholo zany fa mahasoa matoa atao azotsika izay hatreo lasa indray zao dia miteny indray izy ato manokatra hoe ndininy 7 marina Jehova amin'ny lalany rehetra sady mamindra foa
amin'ny asany rehetra. Marina izy ary mamindra fo. Teny anao zao hoe Jesosy tena tsy netsena androany, tsy netsena, tsisy nininona voanko maraina ary zany. Za mbo tamin'ny 12 nanam-potoana netsenany. Maraina ny andro, tsisy ninita. Inona ara no ataoko loka? Inona ny misy ato zany Jesosy? Voanjo ny misy ato. Inona ny ato? Misy sardine. Ovy. Tsisy zany, tsisy loka. Zao ary ny Jesosy ary tantely manahoana? Tantely mety. Eny ary dia tantely zany loka. Dia misaotra Jesosy dia mionona. Fa ny sasany tsy mahay mionona zany fa andana mividy an'ity, indana mividy an'ry, indana mividy an'ry, dia mibotsina ny lalandrà rehefa avy eo. Azonareo zay dia faranareo fa tena tsy miteny mihitsy Jesosy tena tsisy nininona mihitsy ato afa-tsy mofo dipaina sy dobera. Dia miteny izy manao hoe tsy dobera ary atao aminy fa dite tsotra, na asio dobera fa kely fotsiny ary. Zay le famo io nefa sy nohaninao fa kely. Mety zay so hoe ianao Jesosy tena mba ratsy mihitsy ianao fa ny olona mihinana matsiro nefa za tsy mba menao. Lasa am'izay tsika 12. Jehovah dia ho akaiky n'izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Lesony zao raha zao ve dia tsy ety zay tsy milatsaka io zay mavesatra be. Jehovah dia ho akaiky n'izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy tokoa. Dia jereo tsara aloha ahitantsika ny tena izy tokoa. 17 anefa ny iriny izay matahotra azy izy ary meny fitarainany ka mamonjy azy. Dia jereo tsara zany eo akaikinao zany Andriamanitra miantso azy aloha, tena miantso azy marina tokoa, mitaraina marina tokoa dia mamonjy azy. Fa izao fa ny 20 fa ny ratsy fanahy rehetra kosa haringany. Rehefa iantson'i Jehovah zany inona ny takiny voalohany indrindra? Fibebahana aloha zao dia raikitra zany raha riva Jesosy iny afangatako ohatran'ilay raha matoa teo tsy manam-bola Jesosy 50 millions trosako araka ny teny DADA maly dia zao tena manome ianao arotrainy amin'ny banky le zavatra raha riva. Iza moa ilay nasain'i Jesosy nijery ny bankiny androany? Iza moa ianao somba eto? Nisy vao nitenen'i Jesosy fa akomaly za DADA ozina ny nofy satria manana problème be. Dia zao niteny Jesosy tamiko hoe ndany ianao ohatrinona ny volany aminao. Dia ozy izy tamin'le nofo hoe manana 10 millions de francs, ohatrin' zany moa ny teny gasy, roa tapitrisa ka roa tapitrisa 10 millions de francs dia 2 millions d'ariary. Roa tapitrisa ariary Jesosy ny volako. Mandana ary anao ozy izy manokatra compte. Dia ozy izy mantsy
dada tena voasokatra ny kaonty kefa mijery ianao voandroany sy voandroany alatsy indrindra de zy mantsy azy teny gasy anie zany madama fa tsy te frantsay na teny hafa e mandehana manokatra kaonty amin'ny vola 2 millions de francs dia nanokatra ianao dia miandrasa fa tsy hoe andrasa eo Paoly le misy zavatra ane tena tsy takatra ny saina e fa raha takatra ny sainao zany a tsy Andriamanitra ntsony Andriamanitra fa io zavatra tsy taka ny sainao io mihitsiny a io ny dirany raha miatso azy marina ary mibebaka zay zany Soratra mihitsy aloha zay aloha fa manahirana anareo zany naiza olona miantso an'Andriamanitra marina ny olona miantso an'Andriamanitra marina voalohany a mibebaka le mibebaka tsy hoe za Jesosy dia miforona aminao mifotako rehetra tena mahamenatra be ny milaza zany tanatrenao ary miforona aminao eo natren'Andriamanitra avy mahamenatra zany ane ny antony isarahan'ny mpivady fandriny rehefa mivavaka tonga dia veriko a tsy maintsy amin'ny 10 na amin'ny 12 alina efa tapitra matory daholo a vady aman-janaka faharoa tsy maintsy misara-pandriana ny mpivady tsy maintsy misara-pandriana ny mpivady araka ny Korintianina voalohany toko 7 Korintianina voalohany toko 7 ny 15 hoy izy aza misara-pandrina ianareo mivady io raha tsy amin'izay andro sasany hifanekenareo ho andro hivavahana Korintianina toko 7 ny 15 aza misara-pandrina ianareo mivady raha tsy amin'izay andro sasany fa tsy isanandro hifanekenareo ho andro hivavahana rehefa hivavaka mpivady tsy maintsy za miteny zany efa firy-taona maty ny anarahana tamin'ny tompo fa tsy maintsy misara-pandrina raha tahazo vanim-bavaka za raha ataony hoe teny aminao androany any amin'ny bromatory raha mampinono anao na misy zazakely eo akaikinao dia andraso Paoly fa tsy miteny aminao mihitsiny izy ny antony dia satria ny devoly mihitsy misy boky an'izay amiko tsy nentiko mola izy ay nisy nindrana fa mbola ho atsoko izy hitondran'izay bokina devoly io soratan'olona ny resaka tamin'ny devoly io boky io no miteny hoe misy fiangonana anankiray any izay hitenenan'i Jesosy amin'ny nofy tandre aminareo mihitsy fa hampafantarin'Andriamanitra azy ny sekrentsika rehetra fantany daholo hatramin'ny alehantsika sy ny fikasantsika ka zao no izy raha misy mitaizakely na ao am-piangonana na ny am-pandriana ka mivavaka le olona io rehefa ho avy Jesosy izy ilaza n'le sekrentsika tsongo hitomany le zaza fantatra ny devoly fa iny Jesosy tonga ilazako sekret aminao ozy le zaza dia
le fanahymasina ohatra vorona dia lasa le vorona rehefa avy eo dia aleon'i Jesosy tsy miteny. Ny mitaiza rehetrarehetrarehetra dia miteny hoe okaloha na omeo andrangalo ny zaza ampinonony. Zaza ne rehefa misy zavatra nonony eo dia efa mangina izy e. Dia raha matoa mahavoaloha atory eo ao amin'ny ilany, tsy maintsy amin'ny efitrano ilany. Raha tsy manana efitrano ilany ianao ndana makany amin'ny ento na ny amin'ny raha vavonao, aty aminareo misy efitrano anankiray, hivavaka afa voaloha mbo ato. Zay ny raha tsy manana an'izay aza mankataka aminy, tsy mahazo azy nareo, makafana azy fotsiny. Zay le mitady azy marina tokoa. Dia manamarina zany ny Matthieu 4:9. Matthieu 4:9. Indininy 4:9. 6:6. Matthieu 6:6. Tanao zany misy zaza mitomandry zany, tsy mahavita soratra mihitsy zany raha matoa zany anaovany azy. Indininy 4:9. Fa ianao kosa raha mivavaka, ianao zany fa tsy hoe nareo olo tokany zany ianao kosa raha mivavaka dia midiro amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivava amin'ny rainao izay mangingina, ary ny rainao izay mahitanao mangingina no amaly ianao. Mamaly ianao an'izy fa tsy hoe miavonavona. Fa sy io le nataon'i Jesosy hoe nefa paster ozy aza ampitahorina ny olona. Mba andraminao ane katekomeny eto ary manao be dehibe an'izany, midira amin'ny efitranonao dia ataovy maizina mihitsy, asiovy rideau maizina mihitsy amin'ny varavarankelinao mazava io, maizina mihitsy, body fotsy mihitsy atao eo zay, dia aza asiana jiro, dio idio ao anao afaka mitabataba amin'ny Jesosy hoe tsy amelako anao zay. Dia eo anao mitomany, eo anao migogogo, dia andramana no miteny hoe Jesosy, raha eto marina ianao matahotra ny maizina loatra, ity misy labozia io. Zao Jesosy, tena eto tokoa ve ianao? Raha eto anao dia tsofa io labozia io, milefy ianao. Efa jato ny katekomenina teto tapitra ny lefa daholo, tsisy nahavavaka nanankiray ary. Dia Jesosy hoe aza tenenina hoe mampitahotra aza ho tsy tiako nareo raha matahotra, tsy tiako, fa mba raha tianao fotsiny ny afantaranao fa eo izy dia hoy nataon'ny sasany, Jesosy raha eto anao dia tsofo moramora ny androko, tsofo ny moramora, dia reko fa nisaraka le sanga keliko teto. Misaotra Jesosy dia raikitra amin'izay mivavaka zany. Fa teo ihany izy dia nahazo valiny tamin'i Jesosy hoe aza matahotra, fa raha pitso ihany aho dia voavanao zany olan'izany. Tandremo zany tsy maintsy amin'ny toerana mangina fa za aloha dia efa miteny zay le hoe miantso azy marina tokoa. Fa ny problème zao raha sanatrika tsy manana efitrano anao, tsy misy salon zany ivavahanao, mandeha zay any. Fa rehefa tsy zay aza miantso azy, tsy mamaly anao mihitsy izy, tsy mamangy anao akory. Fa taona maro le rahako taminy fa tsy zavatra fantatro zany. Fa arao ny soratra masina, zay foana ny teniny, arao ny soratra masina. Mitady azy maka toerana mangina,
tehiresaka aminy a tsisy vady a tsisy zanaka eo no mandoatra ny fonao faharoa amin'izay a mibebaka zay ny alana mba tsy hitan'ny vadinao dia le mibebaka tsy hoe vona aminao amin'ny faly ameko rehetrarehetra mamenatra be zany Jesosy raha teneniny ato teneno mihitsy Jesosy tamin'reto lehilahy reto ranona raha fona tena fona mamenatra na dia mitatearan'izany aminao ary za fa nanala zaza impito Jesosy ranona nampanala amin'izany ranona ndray nampanala amin'ny fandrona ranona fona raha eniny vadinao zany a manidiny anao raha pitso teny azay nefa raha vao tsy zany mihitsy ny bebaka fa mifotsiny hoe mibebaka amin'ny fahotako rehetra tsy mahazo azy koa ianao mahazava aloha eo a voaray eny ary voarainao zao zay a dia toisantsika verina amin'izay ny amin'ny 145 tsika salamy 145 eo akaiky n'izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy eo akaiky azonao zany eo akaiky azo atsona zany sa tsy azo atsona azo iresahana mihitsiny mandoalika zay ny fahatelo ny ahafantaranao mihitsy fa eo akaikinao izy a mpanjaka io azafady a mpanjaka io a mandoale angana tiany be mihitsy zany tiany be mihitsy zany ianao mandoalika anatrehany zany hoe mpanjaka ianao Jesosy na dia namako aza mandoalika Jesosy fa mpanotany aho hoe dia abareo amin'i Jesosy daholo ny fahotanao rehetrarehetrarehetra fa zay manafa ny fahotana ony tsy mba maninona tsy mba mbinina raha voafeninao io dia ozy izy hoe mandainga ho ahy ianao Jesosy iny miteny zazakely reny ara-tsona zazakely moa fa nampianariko an'izany zony izy Jesosy a matahotra be a rehefa maizana fa aza tsofina ho ahy le labzy fa tsofo moramora dia vareo zao le labzy dia fantany hoe ato amin'ny akavanana zany Jesosy io zaza kely eo raha dia tsy apazana oatra amin'izao Jesosy tsy amelako anao Jesosy hoe aivy ianao eto akaiko eto dia niteny tamin'i Jesosy hoe inona raha ny tianao ataoko aminao zany zanako zany dia ozy le zaza hoe ataovy mahay be mihitsy a Jesosy dia hoy Jesosy eo ihany eo ihany dia mivaly zany fa tsy any amin'ny nofy eo ihany dia hoy Jesosy taminy hoe ataoko mahay be ianao a ataoko afaka CEP a dia ataoko afaka BPC a dia ataoko afaka baka dia tahiako anao hatrany amin'ny université ina nitadiavinareo mpianatra mihoatra an'izany vao classe de 5e izy zao le nitenen'i Jesosy an'izay fa zany voalohany foana any ampianarana mpiangona atao amintsika zany classe de 5e izy zao mpiandry sahady zany zany zazakely zany eo akaiky izy ho a miteny mamaly miresaka aminao zay le mibebaka amin'izay a zay zany ny mibebaka dia asio kely hira zay ny tsara mihitsy ianao reriny hoe asio kely hira fa 800 408 Jehovah ray mahary pozetisy mamindra fo mamindra fo amiko tapero mihitsy hatramin'ny farany mirarereo ianao fa mamaly ianao izy a vita zay dia mivavaka ianao a dia mitomany eo ianao a loary amin'i Jesosy eo mifonao a mampiasa ny salamo 55:17 mampiasa ny salamo 55:17 ianao mitomany io a
Apesson Salamy 55:17 hoe ariva sy maraina ary mitatao vonana no itarainako sy tolokoko dia meny feko izy. Ariva ny andro dia efa mitomany amin'i Jesosy eo anao. Raha ohatra ka tsy mety ny ariva ho afa misy olo-kafa dia tsy mety andraso foana ny amin'ny folo alina. Ao anao mitomany, ao anao mitoloko, fantatrareo za mikoloko, toloko, mitaraina. Ohatra nyreny maty zanaka reny, oe Jesosy, oe, tomany eo ianao. Reraka anao miraika amby folo dia matory. Taitra anao amiray dia lasa indray mitomany. Ohatra ny hoe dondony mafy io lanitra io hoe o dia ay tsy manako anao Jesosy androany. Dia eo mitomany eo, eo mitomany eo, eo mitomany eo, eo mitomany eo. Rehefa maraina amin'ny 10 iny ianao miteny aminao izy. Eo kaikakiny amin'ny 10 moa koa izy ny tena miteny. Dia miteny aminao izy. Raha marary ianao dia tenenina hoe Jesosy aiza moa ndre mato RCA RCA avy ao fa lasa nody izy. Zany atao 3 FM atao amintsika zany. Didina prostate, didina voalohany, didina foana. Za fa niteny taminy. Aza mandehandeha any amin'ny dokotera zany anao ka didina maty any ane anao Dada, za efa eto amin'ny hôpitaly. Raha riva ano didina. Ko raha mbola misy ny raha riva maninona raha mitsoko zao? Mahamenatra be ny dokotera. Ndanary. Didina. Afaka 10 andro, didina ndray fandroany. Hitanao zany? Ufaty nini ho ay anao efa atao amin'ny hôpitaly danary. Didina ndray fandroany. Afaka herinandro ho didina koa fantelony. Nivoaka ny résultat hoe voan'ny cancer anao amin'ny prostate. Efa miteny aminao didina ny hevitrao zao. Fa ho didina ianao raha pitso didina ny hevitrao. Tsy ho didina tsony a Jesosy na misinina na misinina na misinina. Na ho faty anao velona. Zay ny tomaniny teo. Mpanompon'Andriamanitra Maurice avy eny an-daingo. Any amin'ny toby lehibe eny an-daingo no nitondra. Zony avy anao ty. Ity ravikazo ty hono hoanina. Ty ihany sotronao. Nahita ve izy moa sa tsy nahita? Fa mbola manontany ahy izy teo. Nahita ve izy? Maurice ve tsy sa tsy eo? Efa nisy netiny. Efa nisy netiny zany. Hitanao zany. Izy mitomany io rehefa mitomany mitsy hoe zay aleny alefa za nompon'i Jesosy aty. Dia ravikazo io nasehon'ny Dada Maurice hoe ty no hoanina. Voamaly le zany. Miandry azy ny fahasitranany. Zany ny fanaovana azy. Raha vao tsy manam-bola mihitsy sika hoe Jesosy moa dokotera sa tsy dokotera? Ay dokotera fotsiny. Ambony dokotera. Professeur ambony professeur. Na mihazo fanafody ohatran' zany dokotera. Tsila sady tsy voavidiko tsony reo. Zany ny fiteny. Dia Jesosy miteny aminao hoe ty ravikazo ty fotsiny dia mahasolo an'io akaiky an'izay rehetra. Efa nitondra tômôbila izy teo aloha fa dia hitantsika aloha zavatra voafako maly zany ireo olona fa dia miandry tsika. Miandry ny joroany vavolombelona. Jehova dia ny 20. Jehova dia ho akaiky an'izay rehetra miantso azy dia izay rehetra miantso azy marina tokoa. Hanefa ny iriny izay matahotra azy izy. No ny fitarainany ka mamonjy azy fa tsy hoe miavonavina hoe tsy miteny aminao izy hoe ka tsy izy tsony ny amin'ny fanafody meko anao fa mody amin'izay. Tsy manao an'izany izy. Tsy manao zany izy. Fa raisitsika kosa aloha.
ny zenanjoany ny pastera Tately zanaky dada Torisara mama be viatsatsata tsy ao izy pastera Tately le mpanao fotoam-pavahana alarobia ariva eto alarobia pitahina mahafana fo iny ny mpiandry kely niaraka tamiko tamin'izany fotoana zany a isan'ny tokanana tany Tomasina mbola 13 ans izy tamin'izany ka akizy moa tsinona ka ambony lohalika ny akanjo ozy ny iraka tany iny ty zazakely tsy misy dikany ty jereo ty akanjo borivola nareo tananarivo nareo tsy mila nareo zany ndeha mandeha any mbola zay voilay ihany ny iraka tamin'izany dia ozy a mantsy ny iraka zao nisy tompoko a raha tany amintsika Betsileo ny tany Jesosy ary tany tokoa izy tamin'ny andro neny lava tamin'ny andro neny Ravelonjanahary randranona ny volonareo dia manao akanjo fotsy dia akanjo fotsy nampiandry teny tena akanjo zao ny akanjo menjaika tsara indrindra tany amin'izareo Betsileo na tamin'ny andro ny neny lava zany na tamin'ny andro neny Ravelonjanahary zany rehefa zareo Betsileo reo a zao lobaka ngeza kolna ngeza be zao mihitsy ny akanjo ary ny volo mirandrana fa satria tamin'ny taty ampovoantany Jesosy ma dia ny anay indray raha zazakely izy ambony lohalika ny akanjony dia borina ny volony ka raha volo tompoko a no tsy iarahana dia aloha izay tananarivo vody daholo za tamin'izany masika fiteny be mihitsy tonga dia nitsangana tonga peko indray mandeha ohatr'izay tananarivo mody daholo zao dia zao fa dadarabotra zao ny ray aman-dreny ny tombo tamin'izany no miteny hoe petra aloha pastera zao ny teo amin'ny kamanareo iraka misy olon-dehibe fotsy volo fa zaza saina fa misy zaza kely endry lavitra noho ny lehibe noho izany anaka tokanany ianao efa niviraviraina sasakadiny zany efa tezitra mihitsy hoe ndao andeha efa miray alina zao zany tamin'iny tovovavy kely iny efa nanomboka tamin'izany iny efa mpiandry niasa mafy toriteny mampahery narary izy voan'ny kansera la zaikonao nataony chimio nataony ninona lany ny vola 400 millions ny efa lany a nanaovana zany fanafodiny dokotera rehetrarehetra zany za février any Tamatavy no tenen'i Jesosy hoe ho alaiko izy ho a fa ampy zay ny fotoana nanom-pony a tonga mars avril mai juin juillet fangao ahy ianao mbola eto foana fa hoana izy zany efa mahikely eo ampandrina fangao ianao tsy nanaiky ny tenenan'i Jesosy fa hoana mozozy Jesosy efa nilaza nefa hoe akanao ay ka tsy mety le fiangonana fa mbola nantaniana vola nanambola lany 400 millions ka azao ve aloha jiaby zao bitsibitsika aminao dia nibitsibitsika zao a Jesosy mihitsy nefa nilaza fa ho asehony ianao a zany satroboninahitra tsara tare zany zany akanjo fotsy mamirapiratra tsisy manana an'izany zany hono efa miandry ianao ay ka zao a teniko aminao a omeko adiny ray ianao a eritreritra na andeha na tsy andeha dia ho lany vola eo ianareo ne nakatoko tao amin'ny efitrano fatoriana izy za kosa nandeha nyresaka tamin'ny vady aman-janany azafady sao dia eto ianao andriamato bien-aimé tsy eo dia za kosa nyresaka tamin'ny vady aman-janany sy ny ankonany tao amin'ny efitra anankiray tao tomany tao
tsy azo nampiononina mihitsiny fa ngao atsy aza ntsona Jesosy angao atsy manasitrany Jesosy eny hainy zany fa rehefa izy no milaza hoe okizay dia okizay dia nitomany safotra teo moa teny amin'izay ny raha vaviny anankiray za efa nampionina mihitsy adada zao ny fahitana hitako satry boninahitra ngeza be sady lava be mamirapiratra be tena vatosoa tsy hitatsony amin'izany satry boninahitra zany ary ny akanjony diamant le manjiratreratra be reny dia izao ozy ny tenin'le anjely hoe ireto ny satry boninahitra sy ny akanjo diamant ho an'ny pastera tantely dia ianao koa satria pastera le anankiray dia ozy izy hoe ianao koa efa voavoatrako tahaka an'izany koa ny ianao ka za pastera efa mionona milaza mivady aman-janany fa mionona amin'izay fa avy aloha izy andeha fa aza tazotazonina tsony dia nanomboka namafa ranomaso ny tao ambadika tao za kosa niverina amin'izay fa vita ny adiny ray ono atantely tsika serery neto zao ary Jesosy eo akaikinao io inona ny hevitrao ny hijanona sa ny andeha dia hoy izy hoe rehefa tena nieritreritra dada satria efa zay zany ny sitrapon'Andriamanitra sola ny vola fotsiny eto daholo ny namana sy tapaka rehetra dia aloha andeha fa izao kosa mangataka amin'i Jesosy hoe ampafantaro ohatra niza marina ny satro-boninahitro sy ilay akanjoko nasiako ny vavaka izy dia nisaiko ny dina tao amin'izay fa zay novan'i Jesosy azy eo dia novan'i Jesosy azy fa efa tapaka ny heviny fa andeha izy ny betso izy efa tsy otsony efa maty fa vady aman-jana amin'ny tantara tamiko hoe ny hafaliny nandritra ny alina fa tonga teo Jesosy na miasa satro-boninahitra mbola miteny izy amin'izany eo Jesosy ny satro-boninahitra eo ny akanjoko mamirapiratra veloma amin'izay ianareo dia vita rehefa tiany Jesosy zany ianao no faty tsy maintsy milaza izy hoe oka ho azy zay dia ajanony ny dokotera ajanony fametrahan-tanana ajanony koa ny vavaka fa ny lalana mody amin'izay jerena vita ny fandevenana fa tao anatin'ny ray volana ozy mamabiby zay vao tena tsaroko fa safotra foana isanandro malahelo azy tomany tamin'i Jesosy azoko tomanina ianao Jesosy fa zao ny angatahako aminao aiza ny zanako ary aiza ny vadiko dia rehefa nitomany an' Jesosy an'izay na nofy amin'izay nahita ny dada torisy sara mekanjo fotsy lava be zany miaraka amin'ny tantely ohatra n'ireny akanjo mariazy ireny fa manao balina izy mianaka eo anatrenin'ny anjely rehetrarehetra teka ho an'ny tompontsika nareo tsy miteka mihitsy sady zeny mikopakopaka izy ozy mijery anaty mikopakopaka oatra izy mianaka ozy dia reny manao balina be le tena mitsinjaka mandihy reny miaraka amin'ny anjely dia zay hoe misaotra Jesosy dia zay fifaliany zay nanala ny alaheloko rehetra tato anatiko dia velona soabatsara bebe manomboka hatramin'izao tsy netsy antsony le safosafotra taminy zay aloha zay mazava aminareo raha mbola tian'Andriamanitra zany ny avelomana dia atsoa izy mamaly izy fa rehefa tsy tiantsony fa ody dia manomana tena amin'izay fa sao mitomany hoe za mba malahelo tsy tiany zany jalo eo foana ianao zay dia lasa amin'izay tsika zay zay efa hitanao reo zany le hoe mibebaka mirasara-pandriana aloha dia mibebaka dia mihira fahatelo fahaefatra amin'izay le mikikika mitomany be mitaraina mitalao parain'ny andro
dia mamaly izy. Na inona zany, na momba ny fianarana, na momba ny asa, na momba ny tsy fahasalamana, na momba ny vola, ity teny ty ihany ampiasaina. Salamo 32:8, Salamo 32:8 io no ameranako azy dia nareo sisa metraka fanontaniana aloha. Dia Salamo 32:8 hoe anome sainanao sy ampianatra anao zay lalakalehanao. Izy no manome saina. Inona ny fianarana tokony ataoko rakizy? Atsangano tana zay mpianatra, na ny afaka baka na ny tsy afaka baka, fa nataoko hoe tana bibiainao zany. Zany io raha antany anareo zao vao vita ny baka anareo hoe inona Jesosy ny filera tokony hidirako am'izay rehefa veto, na zavatra na asa tokony ho ataoko na inona. Io ihany ampiasaina, andana mitaraina aminy. Dia mitaraina ianao hoe ianao Jesosy ny mpanolotsaina, tolory saina aho inona ny fianarana tokony ho ataoko ao aorianany baka. Zay raha manonofy ianao fa mahita dokotera mitondra stetescope, anao dokotera zay. Manonofy ianao fa mahita olona mampiteraka, anao rasazy zay. Ina ianao fa mahita olona mangady volamena, dia manao minina ianao zay. Ina ianao fa mahita olona mitsabo biby, dia manao vétérinaire ianao zay. Na ina ianao fa manjary mandika teny, na teny anglisy, na teny alemana, na teny frantsay, dia manao tourisme ianao zay. Teto petra io teto nisy tovolahy asa izy nahatrana tseto, zao ny teniny. Mba hanontaniao an' Jesosy pastera ozy hoe inona ny tokony ho ataoko, fa zaho ozy dia série A1 ihany. Inona moa izy nareo? Tsy dada ho any anontaniana zany. Ampiasao ny soratra masina. Verena rapitso. Za dada nanonofo izy fa niaraka tamin'ny vazaha dia ny teny anglisy be mihitsy ny aho dia nandika teny. Manao tourisme ianao zany ho eny ary. Lasa tenin'ny andro ny volana taona, afaka 2 taona, 2 taona zay rylany eona, afaka 2 taona. Teo zozy mba anome rakom-pisaorana ho an'ny dada, dia ina ho aty vola be menao aty 10 millions de francs, rotapisisa zany. Ory dada, aneky ty le manao tourisme ty kakeka vola be mihitsiny. Ny karamako aloha izy kely eo amin'ilay orinasa, fa le vazaha ozy izy miaraka aminao herinandro monja izy makany tonga hatrany Tuléar dia mitondra ny miverina. Zao izy dia omeny vola 25 millions dia lasa indray afaka herinandro dia mahazo 20 millions dia lasa indray afaka herinandro ny kely indrindra ozy 10 millions de francs. Ory pastera, ay vola be nomeny ireo vazaha ireo anay. Dia mba inona anjaran'ny dada? Danaka fotsiny dia izay ataonareo raha ohatra nareo ka manofy mitondra vazaha amin'ny teny anglisy, dia anglais zany atao, dia manao tourisme. Na amin'ny teny alemana dia alemana makany manao tourisme, mitondra alemana ianao reo zany. Zay no ataonareo. Zay azonareo zay raha misy tsy mazava dia lazao ary raha sainy manambady koa nefany dia tena miteny mihitsy izy hoe manambady ianao amin'ny faran'ny volana. Zay ihany
dia io vadinao iny hitondranao any ampitan-dranomasina. Manontany foana, manontany foana, manontany foana. Izy efa tantarako tamin'ny sasany taminareo, za dada ozy a manana fiancé any an-dafy hoe hianatra dokotera fitotaona 5 taona izy io nefa tany mbola tsy miverina foana. Venizao nanotra taratasy vao tamin'ny herinandro hoe reny ny akanjo mariazy a, reny ny kiraro a, feno amina valizy nalefany amin'ny rapilanina avy any. Da nareo anontany Jesosy, Jesosy ty antoko ve no vadiko sa tsy? Dia hoy izy Jesosy taminy hoe tsy io amin'ny vadinao fa le komorianina miaraka amin'ny joro miandry bus eo aminao beoririka. Le ty adeniko mipalitoko randriamanitra le petraka eo tsika aloha fa manaty rakitra reto olona reto dia manova rakitra ianareo hoe Jesosy pitarika lidianay le firana fifazan'izay andalana sauve Jesosy le kely firana hoe firana ty misy nidiana mba nosolafaka andalana sauve sans firme sans quatre-vingt famille miazana mamela pandrika aroviny tompony fanahina aivonje toroy sy ampianariza ai otitoko ny tenina mba ho fiarovana mafioana ai ny Baiboly sotamina toroyana miazana ai mamela arovery tompony fanahina ai vonje zay Jesosy tsarovy tandalovana itianity fani mihazana mambela pandrika ai vonje zay Jesosy fanahy Masina midinare antsaka mina ampianatra aina vaovao itoetra tiasarakana famille
Ojanona aloha kely aloha ajanony kely noho ny anina fa resaka voady zero ty ngamba le niresahako indray mandeha re dada misy mararo mivonto menamena be ozy eo amin'ny feko havanana anao mpiandry sa tsy mpiandry aloha tsy mpiomana koa mpandray sa tsy mpandray efa mpandray miangona tsara ianao inona ny angonanao any FPVM safy angonana inona FPVM anao zao tsy norery hoany tratran'izany fa be dehibe
zazakely zay ary a fony izy mbola vo valo taona vavikely tratran'io zavatra io dia manao boribory ohatran'ireny kodiarana tomobile reny izy miona zany ny lohany sy ny lohaliny a dia manao boribory ohatran'ireny pneu-na tomobile reny izy a dia miodikodina amin'izay amin'ny fotoana manao makarivotra ny mpianatra dia miodikodina ohatran'izao midanaka daholo na mpampianatra na mpiandry na mpianatra midanaka daholo mahita azy mandendeo ary tsy mijanona mihitsy io a mandrapitsoka sifileny mpampianatra hoe miditra o dia afaka izy dia miditra indray isak'izay récréation izy a dia manao izany fona dia zao ny teniko taminy hoe renao ve ho a fa miakatra avy eo amin'ny ambava fonao ao a ohatra misy zavatra miakatra eno izy dia iny izy vao miakatra iny a dia tazona ohatr'izao eo mba tsy akatra ny lohany tazona eo ny tananao dia mitenenina hoe amin'ny anaran'i Jesosy sady an'i Jesosy a vonjeo a Jesosy amen zay ihany atao fitsinjery zay hoe amin'ny anaran'i Jesosy a sady an'i Jesosy a vonjeo a Jesosy avereno hoe zay raha tadidinao amin'ny anaran'i Jesosy a vonjeo a Jesosy sady an'i Jesosy asay atao venony sofiny mihitsiny fa i Jesosy io atahorany fa tsy efa toe amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy sady an'i Jesosy miala zay atao sady an'i Jesosy miala vonjeo a Jesosy miala avy reny indray amin'ny anaran'i Jesosy a sady an'i Jesosy a vonjeo a Jesosy miala dia atyseho hidina manao zany fitsy ny tananao avy reny hoe amin'ny anaran'i Jesosy a sady an'i Jesosy a miala amin'ny anaran'i Jesosy a vonjeo a Jesosy mbola verimberina foana raha vao tsy mahay mamerimberina zany rehefa ela be vao matonina zany a dia dabony indray iny izy vao miakatra eny mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy sady an'i Jesosy vonjeo a Jesosy miala tonga izy dia lasa avy reny hoe zay hoe atao vaingakaingana amin'ny anaran'i Jesosy a aza miteninareo amin'ny anaran'i Jesosy sady miala amin'ny anaran'i Jesosy a avereno tsara atao hoe tia ny devoly tia zao ny devoly a mitenena amin'ity devoly ty ianao amin'ny anaran'i Jesosy any Jesosy any Jesosy afa tsy anao mitany anao miala amin'ny anaran'i Jesosy zay avereno hoe zay hoe amin'ny anaran'i Jesosy a miala anao fa amin'ny Jesosy a zay avereno amin'ny anaran'i Jesosy miala anao fa amin'ny Jesosy afa tsy anao zay ataovy aingakaingana mihitsy ny a aingakaingana avereno angeny farany ataovy aingana mihitsy hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala anao fa amin'ny Jesosy afa tsy anao zay fotsy rehefa vitanao zay a dia tazoninao izy dia midina dia tsy mijery zany ianao io zaza kely io ary io nampanovina an'izany nanao an'izany ndray mandeha izy récréation le makarivotra iny dia tonga dia amin'ny anaran'i Jesosy sady afan'i Jesosy fa tsy anao tsony ary devoly miala dia tsy navanina dia napitso koa nataony ohatr'izay tsy navanina afaka pitso nataony ohatr'izay tsy navanina tsy niverina tsony ny devoly efa pasteur zao a io zaza kely eo am'izao fotoana zao io fa 17 taona ataovy zany lana am'izay ary aza matahotra devoly ay miteny am'izay ay tika vetika ty zafady
dia miresaka amin'izay le teo a dia ho Jesosy tamin'le tovolahy hoe ile komoriana miaraka miandro bus aminao beoririka io a io ny vadinao fa tonga dia nitorana ny boky na ny vazy teo kaiky teo mihitsy a tena teny ratsy mihitsy le raha matokely enao viadaly vao tamin'ny herinandro izy tia taratasiny ho avy a ataony rahatsika vahoana no lazainao fa io ndray ny vadiko sy fotoana ozozy ny andra azy dia mbola inona koa ay taotsika ro avavaka Jesosy a tsy mety mino mihitsy ny teninao ty raha matoty ka dia zony izy Jesosy ataovy manoratra amin'izao andro androany zao 16 mars tsy tadidiko le taona amin'izao 16 mars zao izy a no manoratra dia asivoma alefa ny poste zao dia zao ka tamin'izany mbola tsy telabolina mbola tsy nisy io telefonitsika portable io afaka 20 andro zay vao tonga ny taratasy sarin'le fianceny a mifanoroka amin'ny vazaha dia nasiany soratra hoe manao velomanao zahay mivady daty le 16 mars Jesosy rehefa sena manomana dia aty Jesosy atsovy le rangahany zao 16 mars zao a zay vao manoratra izy dia apostely fa tonga any Jesosy tsy safotra teo le kiala kely efa milaza anao a fa io vadinao tsy hitako ny angola ntsony izy dia avy any andafy andray mandeha tazako teo amin'ny aéroport izy dada inona ataony ty mitsena le komoriana fa angaty azy indray ianao ainy izy professeur amin'ny université any Amerika ay misy professeur nitiavanao azy andeha io isataony izy hoe izay sy le komoriana manao velomanao a iny bonany andada rehefa efatra ny zanany zay ho anareo mpianatra dia miditrantsika ny ampiasa ny piasa dia atao foana hoa io a ny Salamo 32 ny akaiky indrindrany io be dia be ny teny eo e fa io zany ohatra meko anareo zany 32 za Jesosy a tsy mbola nahita asa hatramin'izao ary io problème be ho an'ny manana azy amin'ny tsy manana azy dia io a ao tamin'izay fiangonana efa naleko be dia be io ataony hoe enao a makanesy tany Antsirabe tamin'izay makanesy ianao a amin'ny directeur atao hoe Rakotoary Vony ao amin'ny orinasa atao hoe zao tsy tadidiko tsony le orinasa atao Antsirabe tamin'izay ay raha pitsy mivaly maraina efa nitady asa izy zany efa 7 taona nitady asa efa tena 4 mihitsy ny hafarana tonga tany azafady tompoko aizanga monsieur le directeur Rakotoary Vony iny vao mivoaka iny nenjehan'le ranga azafady monsieur le directeur ahoana zay za manko zozy mitady asa inona ho zozy no zavatra hainao dia nameno hoe zao ny aiky io mo tsy nitatarainy tamiko dia ozy directeur hoe rehefa nijoro vavolombelona izy vao niteny an'izany tena zay mihitsy ny tena tadiaviko fa nisy rangaha zay a nametraka fangatahana ao amiko ao mitovy amin'izany ianao zany fa tsisy numéro telefona fa lazain'le dada hoe ato andrefandrefanato dia tsy mahatady any lahantsony a angana zao dia zao ihany izy a dia nanao fanadinana nanao testa ny epitsy izy ny asa ka ho an'ny tombontsika dia ny anankiray indray
tomany jeso za jesosy izy ny ofatrano nony 700 000 francs ary tsisy voalo zany nandritra ny 3 taona 3 volana dia nitomany be mihitsy le rangahy satria hoe roasin'ny mpanofatrano izy tananao mandeha any zany dia nitomany izy nakany am-piangonana tsy amelako anao jesosy oy mbola tamin'ny fiangonana ohatr'izao daholo vita zay hitanareo iny le satria ny fiangonantsika tamin'izay fotoana zay mbola hitanareo Atsirabe dia misy an'le Jovena moa station essence eo dia misy posiposy be ohatra ny arena taxi brosy eo amin'ny ilany akavia tsy fantatry ny anarany io dia ny fiangonantsika tamin'izay mbola tato amin'ny akaviako tato zao izy efa fiangonana ngeza be Ariananina ary fa teo tamin'izany fotoana zany dia iny le rangahy mitomany be misy azony vavaka zay dia apetraka aminao apetrao amin'ny Jesosy zany Jesosy tsisy olona anana 700 000 fois 3 fois 7 21 2 100 000 zao dia zao satria hoe horoahana rapitso ny akana miaramila horoahana amin'ny mpanofatrano fa tsy malofatrano tomany tao amin'ny altara izy niravo zay dia tsisy ninazo anampiana ve pasteur tsy manam-bola amin'izany ahy Jesosy no manam-bola fa tsy pasteur iny izy fahitako nitrosiny ery lavitra ery way tena safotra le rangahy Jesosy za satria tsy nomeko vola aveo ahy izy sady anona ry rangahy io iny izy nitsangana da vonjeko fa naninona ianao hitanareo ny anareo vehivavy le rojo vity iny anaran'le bracelet be volamena be le mavesatra be mihitsy iny io tafatsofoka tao anatin'ny kirarony dia io namingy anazy dia modiny kopakopahany izy dia nampiarahany amin'ny sara le volamena natsofoka ty nampiarahany amin'ny sara misaotra Jesosy zay fotsiny sisany natao misaotra Jesosy fa itsika ane tsy minitsy iny le midoko foana any amin'ny pasteur ny ataonareo nefa Jesosy manan-karena be no pasteur dia ao indray sasany vao ny adivako vao mivomaly dia indray vao maly za pasteur ozy tena tsy nananinina mihitsiny nefa zay manana vondrom-bavaka kely any amin'ny fiangonana any ambanivohitra any tsisy voalohanay zay ozy fa manao tafo zahay pasteur nefa tsy mame volanay mihitsy le fiangonana raha tsy 200 000 francs dia tsy mahavitanay zany dia nampiasany io salamy 32:8 io dia Jesosy mba avonjeo zay sady anaovana ny fiangonanao no anaovana ny mba ho sakafona menakavy fa tsy meny fiangonana vola zay fa tsy 200 000 francs isam-bolana mahavita inona moa zany dia tonga tamiko izy fahakomaly ry pasteur nasainy Jesosy ny ady volamena dia hoanao azy nanaraka ny teninao hoe ataovy mangididy Jesosy ny ty tongotra ty any amin'izay tany aleko any dia nandeha dia tondrangady tsy niraharaiko mihitsy fa dia nitondrangady tampoka fetsitra io amin'ny tongotra io izy misy mandondona be amin'izany amin'ny kiraro hoe pampampampampa amin'ny kiraro koa iny zay le zavatra misaotra Jesosy nangadiny enao nga ahoana pasteur olona io tsy fantatry na hitoiranao raha eto anao dia mijoro vavolombelona namidiny io volamena azony vetivety teo fotsiny eny zany teo fotsiny mihoatra ny 250 millions de francs ny vidiny tsy ny fofotra tsy ny very vy zany fa dia angady ary ny tamin'iny herinandro rehetrarehetra sy ny tamin'ny volana lasa sy ny tamin'ny taona lasa dia tsy tanao variana
nahazo volamena sasany zany anie dia gardien-piangonana gardien-piangonana kapa skobido ny tranony any an-trana tafo bozaka tena mahantra fa noho izy gardien-piangonana dia mba naheno an'izany resaka izany dia mba niraikitra koa mba nitomany zany hoe Jesosy manao gardien ny fiangonanao e fa nao nany tsy mba jerenao tomany am'izay izy tomany am'izay izy tomany am'izay izy vita zay zavatra zay a tenenin' Jesosy izy hoe hitanao manganao io manganao io manga fototra manga dia 3 metatra mena atsimo manga 2 metatra raha makany tsiro mandidy ianareo a efa nividiana ny trano zany a rihana 3 a ary izany isan'ny lehibe a ny grossiste any tsiro mandidy amin'izao fotoana zao tsy fantatra otsony hoe ty ve le bady kely gardien tetsy eno zozony olona fa tsy fantatra otsony izy amin'izao fotoana zao fa rehefa manompo an'Andriamanitra ianao a meny an'izany efa manjatony nefa nalefan'i Jesosy na tsiro mandidy na ny maiva-tanàna na ny mahanoro na ny ambatondrazaka zany efa manjato ny mpiandra nalefan'i Jesosy zany be dehibe a nefa manan-karena dia izao ny tenin'i Jesosy hoe ny mampalahelo a dada ozy a dia izay rehetrarehetrarehetra nahazo arena tsy nisy niangona tsony fa nividianana tomobile dia ny alahady avy dia lasa ny rozirozy fotsiny natao a zay ny mampalahelo aho izy fa teneno fa tsy omeko mihitsy ianareo raha anarianareo ny arena zay nomeko anareo samy mieritreritra zay ny asa inandray ny tadiavinareo ny fahasalamana efa nresako teo be dehibe a na ianareo voan'ny cancer dia hitanareo tsara le raha andray matoto hoe lanto tao amin'ny hafafi teto le joro vavolombelona teto tsy many anarany izany izy lanto a naza iza rado lanto sa rado lanto a le tany amin'ny hôpitaly izy efa 3 volana dia efa natao daholo ny chimio dia efa lany vola mahatsiravana be ny vola amin'izany 3 volana zany dia efa mangana be ny tenany dia tonga tao amiko izy dia ozy ny dokotera ndana ozy lazao ny fianakavianao mody fa tsisy ninona azo atao ntsiny a any an-trano miandro fahafatesana dia ny hafafiny tonga tany nampahery azy fa nga ianao tsy manana Jesosy anga Jesosy nge azo antsony dia tapa-kevitra amin'izay fa zao ary Jesosy tsy nana fanafodintsony reny maty any Jesosy velona any Jesosy dia nampahery azy teo ny hafafi dia tonga tao amiko izy mbola tsy afaka mandeha fotsy be ohatran'ity taratasy ity tsisy raha tsony didina io tanana eo tsy misy raha mandeha tsony tanao amody andana metoraka amin'i Jesosy maty an' Jesosy velona amin'i Jesosy dia mitomany 55-17 io nampanovoko anareo 55-17 amin'ny salamo ny ariva maraina tatao vonana hitomaniko dradradradrako mena Jehova dana ataovy zany ny aliny any ozy dia nitongava an' Jesosy zao ny teniny reko ny fitarainanao zay fotsiny izy dia lasa larobia ariva nando maintimainty be tsy nisy oatra zany parivan'ny andro mando foana za tsy mihinan-kanina na rano kely fotsiny ohatra ny erako ny sotra raha ozy tsy mety voateliko mihitsiny fa nandritra ny 3 volana zay maty verina indray ozy ozy
ny pitso larobia zay ny alaka misy a ny voka maitsomaitso be indray amparivan'ny andro za fa mivadika amin'ny masoko a za tsy mahasotro rano io araoziny olona fa dia miandro ny afatesantsika larobia laka misy zoma izy a tongavany Jesosy am'izay nandora am'izay raha tena raha velona toy fianakaviana hoe 3 andro izay tsy ny sakafo a zao izy dia miandro ny fahafatesantsika dia tonga am'izay Jesosy izy a ny zoma alina dia ohatran'ny tatahany ny tenako zany efa mivoaka dia hita ozy ny tenako a tatahany Jesosy ny tratrako dia io zozy ny ina moa ny poumon avokavoka mainty be ohatran'ireny charbon reny dia kotsakotsaniny Jesosy eo anaty koveta misy rano izy ny mainty be dia niala daholo le mainty be dia naseho ny aotr'izao a dia tsara tarehibe dia naveriny dia nalaindray ny foko izy miaraka amin'ny lalan-drà rehetra ohatran'ny trofia efa mainty be daholo ny traminy ny foko mangana be ohatran'ireny hena masiso reny dia notsakotsaniny tao anaty rano dia madio be daholo hatramin'ny lalan-drà sy ny foko dia naveriny dia zao ny teniny hoe zay sabotsy maraina amin'izay aho izy meo rano a ray zinga laniko dia mbola pio rano ihany 2 zinga laniko no nahafaingana nanaovana vary sosory ray vilia apio indray 2 vilia apio indray 3 vilia dia ny atoandro ny nambary 3 vilia ninana ny laoka be dehibe ny alany ny alina ninana vary soa ninana be dehibe lady mareny izy nijoro vavolombelona teto hitanareo izy nahita azy teo reto izy ny tanako mitovy amin'ny anareo a tsy fotsifotsy be ohatran'izay tsony mbola tsisy heritaona zay heritaona mbola tsisy heritaona eo zay a teto zay dia be dehibe rehefa resaka aretany zany a na Jesosy manasitrana anao a na izy manome ravika azy kely hoe io fotsiny a no hoaninao ary zamy tamin'ny coronavirus zao Jesosy no miteny hitanao izy le niteny hoe ina moa le tamin'ny voalohany dingadingana sy fotsy avadika vonina enao niny a dia efa lasa tany ambany vohatra avina ohatran'izy zany fotsy avadika zany e ohatran'ity lava be zay ny ravony dia avadika nefa fotsifotsy ozy izy le anankiray ry ity no izy boribory reny azy avadika dia fotsifotsy ozy ny hafa ravikazo anankitelony teo amiko teo a zay avadika fotsifotsy daholo tsy haiko ty Jesosy a ina marina ity ve hoe sanatry ty mamonomo izy am'reto ty mampiakatra tension ohatra dia ozy Jesosy hoe rehefa zay ara ozy a sakamalaho ihany dia ampy tadidinareo iny dia sakamalaho ihany a nasain'ny tanehana totoana kely sakamalaho kely ohatry ny akibe ny zany dia totoana dia ampangotrahana amin'ny rano asana na 2 vera na 3 vera dia iny fotsiny ny sotroina zay dia afaka da teoriana indray izy ny teny hoe ampiasao indray ny raha dia hoany zay manana sakamalaho dia nampiasa sakamalaho a hoany zay tsy nahita fa lavitra be sakamalaho dia nampiasa ny rano Jesosy nety sa tsy nety dia misaotra ny Jesosy tsika amin'izany inona sisa ny tsy voalazako ny fahasalamana ny asa ny inona ny fianarana inona sisa tsy voalazako dia anareo sisa miteny ary dia za mamaly zay misy anankiray hony a ianao no miteny paster izy anankiroa eo ianao eo ny soratra masina moa ianarantsika misy antony jereo tsara lakile fa matoa dada miteny hoe mandana miaona amin'i Jesosy a nandeha le olona sa tsy nandeha fa amponoana io dada no miteny zao mantsiny isika reto a indraindray misasany tsy dia mahay manofy
ny sasany raha retsy dia mahay mandray fa maka fampahirezana tsy zany misy olona anankiray ny taraina ary tena taraina mafy izy nanambola be ireo olona ireo taloha fa tena lasa nahatra kely dia rehefa mivavaka tato amintsika izy dia lasa nanana lasa tafaverina indray zany varotra le izy ozy izy ilay raha matoa tonga tany amiko ny taraina araky ty tean'Andriamanitra meny daty hoe izy ty hanefa zay iriny matahotra azy izy ary iainy ny fitaraina iny ka hamonjy azy dia nitaraina zaho izy izy tonga ty aminao tezitra mivadiko vao avy ny ady mivady zay zao mahasositra mihitsy ny ataon'ny vadiko izy izy fa zay mpivarotra sao zay vao mba niarina fianony entana tsy mandeha eraky ny trano ty fanampianatra zay teto entana tsy mandeha vidily le rangaho tena tsy mahay nininina tena tsisy ilavana azy na ataony tsy ka le raha matoa masika be le raha matoa ty ary izy ny vadiny matahotra azy fa tsy izy matahotra an'izy ny vadiny zay nitaraina anao andany anao mibebaka zay le lesona teo zavatra pratika kely tsotra kely ndany anao mifona ten'Andriamanitra anankiray meko anao ozy ny tompo hoe nareo vehivavy zavatra sarotra ve zany tsotra le frazy fa sarotra ho an'ny vehivavy zay mialatsiny dia zay fotsiny ve fa nga zay fotsiny ndana mibebaka dia dana miverina mankany mivadinao fa raha vitanao zay zao ianao tokony anaiky mivadinao ianao ke tsy mba matahotra mivadinao vadinao zao mividy andreo tsy natahotra ianao matahotra mangovotra hiverina 4 indray zay paster lasa izy miverina anakany mivadiny mifona tena hoe tena mifona vadiko tsy mety ny vava nataoko taminao mahanaika anao efa nijoro vavolombelona afaka 3 andro izy vao niresaka tamiko tsy haiko moa ny ambodiny sotro tsy haiko ny tsenana ambodiny sotro na andro inona tsy haiko sabotsy ohatra hoe sabotsy talata izy miverina tany aminay entana tokony lanina tapabolana tonga izy tena mahery le Jesosy fa hoandra lafo daholo ny entana ray trano lafo daholo entana tsy mandeha io dia ahoana zany zao ianao zany zao fa matahotra an' Jesosy matahotra ny vadinao tena manaiky aka okizay fa zao ndray mifanontaniako dia andeha hividy an'letana indray zany zay dia zay matsy azy kenao raha miteny entana tsy mandehako ny lovidiana tsy marina zany dia inona ozy izany ny atao ndana ntanio vadinaoko zay teneniny dia ekeo tahiny Jesosy zavatra kely ohatran'izany tsotsotra ohatran'izany zany iainana any amin'ny fiainana maiza matahotra ny ten'Andriamanitra manaja azy fa io ten'Andriamanitra io manampy antsika fa io ny eo akaikitsika nandray dada na ndray aman-dreny tsy eo fa iza ny eo akaiky ten'Andriamanitra iriny zay matahotra azy mba le ten'Andriamanitra atahorana raha tsy le vady hoe tsy atahorana miaino ny fitaraina izy ka mamonjy azy zay dada azonareo zay efa paster efa lasa paster sotra to anareo amizay mametraka fanontaniana ina mbola tsy voalazako tandre marama hoe varotra ka ndeha varotra toka iny vadiny professeur Rakotzafy iny bakolo no narany andao dada ho any aminay ozy ozy mba hanokana an'le tranoko ao dia tonga tao amin'le trano vaovao toka dododolo sy labiera iny ty antsonao aty ka mba hivavahanao ty trano ty fa hanompoka hivarotra andreo anao amon'olona doron' Jehova ity tranonao ty sady lasa ny afaka pitso izy ny antso doranao ny tranoko paster fa nahoanao amin'ny andro alina misy miantso fa hoe main-trano le hoe le nivarotana toka teo main-trano tonga tany daholo ny polisy rehetrarehetra nanao akety ahoana na tonga nyty afo ty tato ahoana tsisy nahita hoe nisy nanimpiafy ve nisy naninona ve nisy naninona va dia may potika hatramin'ny tavoangy rehetra
efa miteny aminao ny eo hoe ny mpivary toka mpamon'olona ary ianao mpamon'olona nidoran'Andriamanitra aloha zavatra midinao reo zaranao raha tsy ny tenanao sady lasa tsy nety mivatra tsony le madama taty aoriana tandremo raha misy zavatra mbola tsy voalaiky hoe mitenena za tsy mahavaky an'io maharary mbany maso ka dia eo tenena voninahitra ho an' Jesosy ny azoko mijoro vavolombelona eto dia misaotra Jesosy dia rakofony ranao izay rehetra lasaiko eto tsy ho angalarin'ny devoly misaotra tompo amen ny joroko eto izany dia hanamafy an'ilay fampianarana rehetrarehetra ny tenen'ny dada teo ty tato amin'ny salamo fa 570 ty rehefa mivavaka isan'andro dia ity ny ataoko antom-bavaka hoe anandratra anao ary Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria ankalazanao isan'andro aho sy dera ny anaranao mandrakizay doria fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra amen tanatin'iny confinement iny zany dada dia tena ohatrany hoe nangorooro ohatrany marary foana isan'andro dia izao ny zavatra nataoko nangataka tamin'i Jesosy hoe fa inona hoa Jesosy ny anton'izao tsy nety ny teny mihitsy Jesosy na dia efa nataoko daholo ary ireo za tsy manambady fa mipetraka rery dia miona amin'i Jesosy mibebaka mifoha amin'ny 12 alina mandroaka devoly manao latsakalina zay fampianarana rehetrarehetra tao anatin'ireny fotoan'ireny dia nataoko daholo dia indray andro efa akaiky farana ny confinement dia niteny tamiko ny zanako hoe fa vamafy izy neny fa nofoko hoe maty dia tsy maty zany aho raha mbola tsy tiany Jesosy raha mbola misy asa tiany ataoko dia tsy maty mivavah mafy dia niantso any dada moa tamin'izay dia ozy izy dada hoe aingakaingana andana mijery tension dia rehefa nandeha nijery tension tsisy tension za moa tsy mba misy tension zany mihitsy ny hatramin'izay ka hatramin'izao dia izao ny zavatra nataoko mivavaka Jesosy raha kofony ranao afenony ranao Jesosy hatrany atapindoka hatrany apaladia dia mamindrafo amiko izay foana ny ataoko ay moa io vavaka ataoko io hoe raha kofony ranao afenony ranao io ien'ny Jesosy fa za zany ohatrany hoe tsy mino fa dia ohatrany mandeha fotsiny le vavaka nanofo indray le zavikeliko hoe mamio izy nofoko feno raha hatrany atapindoka hatrany apaladia dia eo amin'ny fandriana amin'ny mamio ao dia taitra be tamin'izany fa inona ho azy any Jesosy niantso mpanompon'Andriamanitra dia mitonga izy dia meme fotsiny raha any Jesosy ozy zany raha kofany raha any Jesosy ianao teo vao mifona ho azy Jesosy fa hay tokoa moa za rehefa mivavaka dia tsy maintsy miteny foana fenony ranao raha hivoaka ny trano raha kofony ranao Jesosy dia manao hira fiderana dia mamononona salamo na dia ao amin'ny toalety ary dia mitetanana mideran'i Jesosy hoe misaotra Jesosy mbola afaka mihinana afaka manomoka ny maloto dia zany nagaga mihitsy n'le izy hoe raha any Jesosy ozy izay mandrakotra anao izay dia nytiako ampaherezana antsika io vavaka tononontsika io zany ien'ny Jesosy fa indraindray tsika ny tsy mino ohatrany hoe tononona fotsiny le izy fa rehefa nitanterahany Jesosy dia teo dia gaga be ary avana fa tamin'ny latsinainy ny efa tapabolana sa ray volana izay hoe ho faty mbola velona mbola afaka nanao asan'Andriamanitra dia ity dada dia le mpanompon'Andriamanitra taizan'le pastera le zandry
anaovanay fiangonana dia tena omeny anao mihitsy zany io fangatany anao moa ko bitsipitsiny eto angatany aminao dia angadio toerana lazain'i Jesosy an'io fa misy vatosoa ny ahitanareo azy dia zao rehefa am'le tonga vatosoa zay Jesosy dia ataovy misy mandondona be ohatran'izany mihitsy eo amin'ny tongotra ao misy mandondona be ohatran'izany dia eo mangatafo marivo kely fotsiny angatanao azy dia mahita vatosoa be lafo be ao ianao dia andana dia ataovy ny fiangonany fa omeny ianareo zany ary ny ambony ary mbola tsy lany lanianareo zay dia tiako ampaherezana antsika zany za zany rehefa nanao tranolay dia avy eo ny ravana le tranolay dia tsy voaverina tsony dia tsy ny ao anaty tsy niteny tamiko tsony Jesosy rehefa miresaka taminy dia tonga tao amiko ny mpanompon'Andriamanitra dia ny ao amin'ny promotionko moa ny akabiazany tsy manambady dia ny fametaka anarany zay hoe vadin'ny mpanjaka rehefa niditra tao atokantranoko izy dia ozy hoe araiza ary ny tranolay amin'ny vadin'ny mpanjaka dia tsisy tao dia ozy hoe zany ozy ny mampalahelo an'i Jesosy aminao fa ataovy rehefa nataoko le tranolay dia nahita n'izany fahitana rehetrarehetra zany ho anao raha tsy manana tranolay ianao malahelo Jesosy fa na dia tery ara ny efitrano aza miteny hoe tery ny efitrano na kely na ohatr'izany fa na dia juste andohalianao arany eo eo ianao mandondona an' Jesosy fa mamaly izy ary tena miresaka tena mahazava ohatra mijery écran dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery any amen zay angamba ny conclusion firy zay ampiry sa fa okzay fa dia anao sisary satria feonao dia zay ihany voninahitra ho an'Andriamanitra ny joroko vavolombelona eto zany dia mahakasika an'izany fampianarana rehetra izany nisy efa nijoroko teto ihany moa zany le izy fa fidiniko fotsiny tratrany le ino moa sy teo diabeta reny zany dia fatafakatra be ny taona glycémiako 20,9 dia tao anatin'izay no nitaraina tamin'i Jesosy satria be dia be ny zavatra nahazo dia nanonofy DADA tamin'izay satria za rehefa mivavaka talohan'izay nisy ohatran'ny fampianarana henoko izay dia mba nampiasaiko hoe rakofony ranao za Jesosy dia finosy ataovy anatin'ny bulle mifanainao masina dia nanonofy ako nandeha tamin'izany lalana zany dia misy antsana ao ambadika an'ilay izy ka ny olona diabetika zany misy problème any amin'ny tongotra any rehefa mandeha dia ohatran'ny tsy misy équilibre zany ianao dia nitsingidina tao anatin'le antsana ako dia tao anatin'izay no niteny tamin'i Jesosy hoe Jesosy ny tongotra sy ny tanako no apetrako aloha fa tsy maintsy ho tapahana zany zay maratra eo dia nisy rivotra be avy any dia namarin'i Jesosy mihitsy kay tena finosiny ao anatin'ilay bulle mifanahany masina tokoa zany dia tsy hita amin'ny maso ilay izy fa tsapako fotsiny hoe ao anatin'ilay bulle zany dia tonga dia tafapetraka so matsara tao amin'le sisin'le aty amin'le misy an'le tany malalaka zay dia tsisy naratra na ny tanako na ny tongotra dia zay ny anankiray dia ny anankiray ihany koa mbola nataon'i Jesosy voaingana kely tamin'ny 7 décembre latsinainy teo dia talohan'io zany tamin'ny herinandron'iny za mantsy ny zarery ny aty Madagasikara amin'ny fianakaviana zany dia za no me mamanay ny pensiony teto Madagasikara dia za mampiasa an'ilay izy dia nefa ny filazana tao anatin'ny FB moa nijerevana anazy ny nataon'ny trésor hoe tsy maintsy tonga zany manao présence de corps zany le olona pensionnaire le tena tompon'le pension dia inona Jesosy ny ataoko amin'izany dia mivavaka dia rehefa nandeha ako dia nanao fiderana be aloha tao an-trano zany manala mandresy ny tahotra dia nandeha taxi zay fa hoe mba hoe tonga aloha zany dia rehefa nandeha taxi zay tamin'iny andro iny dia monomonona be le namako tao anatin'le taxi hoe tsy mahay mifidy lalana le chauffeurna taxi fa any amin'le toerana tena feno embouteillage indray izy mandeha
dia zahako nefa ohatrany mahazo fampaherezana ato anatiko ato hoe aza matahotra dia rehefa tsy natahotra fa tena nyreseko tokoa nitahotra zao mantsy an' Jesosy hoe eny Jesosy aho fa zay sitraka ao na ho azo ny pension na tsy ho azo tsy manina ho afa aoka ny sitraka ao notanteraka fa esoriko any tahotra. Dia rehefa nandeha tamin'ny tonga efa taraikiraiky any zay efa toandrotoandro efa akaiky isakafo ny mpiasa zay vao tonga zay dia mbola mivily taty ambadika indray moa ny lalan'le chauffeur taxi dia hitako le filarana be teo dia aleo zay hiala eto atompoko dia misaotra dia niala zay dia nanontaniako hoe aiza ny BFV fa BFV ny banque dia tonga teo amin'ny le anina amin'ny BFV dia nisy olona maromaro zareo mpiasa tao fa mahay zavatra Andriamanitra anankiray sisa ary olona ohatra ny vaovao tsy haiko no sisa nijanona teo fa ngah mandeha sakafo ry zareo dia ohatrany hoe maikamaika koa izy manenjinenjika an'le mpiasa teo dia tonga dia hoe mandroso izy dia nandroso dia nameko azy ny certificat de vie mamanay dia nameko azy koa le carte pension mamanay dia rehefa teo dia fenoy teo izy dia sady misaotra ny Jesosy azy zany satria nanaiky nandray izy misaotra Jesosy dia lasa dia nanana eo mpamenona n'le boky dia nanontany izy anao ve ty dia ohatrany tonga dia niteny fotsiny hoe ie dia avy eo dia ohatrany hoe narehan'iny izy dia ohatrany hoe tsy nanina tsony zany dia avy eo ny tena mifona be amin'i Jesosy amin'ny fona Jesosy fa mandainga aho dia ohatran'izao mibitsika le fanahy hoe tsy mandainga ianao fa ianao mampiasa ny pension mamanao dia voninahitra ho an'i Jesosy amin'izany rehetra izany. aoka izay fa raha mbola tia janona ianareo dia paster mino indray no miresaka aminareo oka izay sa mbola hiteny izy oka izay sa nareo mbola iaino azy ianao ohatrany tara loatra ianao mitenena angy anareo hoe ikoa mihitsy ianao paster ndresaka eto moa paster dia le hoe fionana amin'i Jesosy misy fampianaranao tany Andravoahangy ambony nampiariko hatramin'izao dia tena efikasy mihitsiny zao ny nataonao tamin'izany nampiariko hatramin'izao rehefa maraina hivavaka ianao dia mandolia dia antsoa Jesosy dia manao fiderana aloha mandritra ny sasakadiny dia ataoko ohatran'izao satria zay fampianaranao tany Jesosy Kristy verina avy Nazareta averiny telo zay Jesosy Kristy verina avy Nazareto miarabanao dia tazonao ohatran'izao ny tanana toy izy ianao hoe ny tanao anankiray tananao ny anankiray any Jesosy dia inoko mihitsy zay dia avy eo petraka eto amin'ny fo tiako ianao Jesosy tiako ianao Jesosy tiako tiako be ianao Jesosy dia manoritra ny tongotra masina misy olatra dia mandalo mioka amin'ny tany ianao dia manao hoe fa nanomboka tamin'ny confinement paster hitako mihitsy ny tongotra ngeda be misy olatra anankiroa dia norohako dia zao ny zavatra nahagaga tompoko amarino Jesosy fa eto ianao fa soa dia fanamamitaka dia zao indray natorony eny ary asehoy ny tananao indray ary Jesosy misy olatra dia mahita tanana paster mahita tanana ngeda be dia misy olatra dia tendreo ny tanako Jesosy anindry ny olatra amin'ny tananao dia tsindriako ohatran'izao aseho ny landrovoana masina misy olatra dia miseho koa ilay landrovoany dia neo ny tanako dia eo paster zavatra mahagaga tena miresaka Jesosy atorony daholo ny clé sy ny rehetrarehetra voninahitra sy be dia be ny olona banana problème tao anatin'ny confinement nanatona anahako nampiariko zany va daholo ny olana y compris ny anahy voninahitra aman' Jesosy sotra tokoa voninahitra ny ao an'Andriamanitra reriany halleloia masina Jehova tompomary heke voninahitra andreny Jehova o dia rana iana ankalazana ny anarana izao rehetra izao manajantarana farana eo manda farana eo manda Jehova o dia rana iana
hankalazana ny anaranao izao rehetra izao manaja faranay eo mandrakiza faranay eo mandraky vavakatsika miondrika izay Jesosy no ny voninahitra ao ny hery sy ny fahefana sy ny fanapahana dia avy aminao raha tonga eto izay Jesosy dia nianatra hitaraina aminao mba eona aminao fa ianao ny mpamonjy ianao ny mpanafaka fa androany dia tsapanay fa niasa taminay ianao ny zanako sy asany tananao ianao dia adidinao dia nitanterahanao zany androany fijoroana vavolombelona fampianarana rehetra manamarina fa Andriamanitra velona ianao Andriamanitra masina ianao ary Andriamanitra tena tianay ianao tsy mba manary anay tsy manavakavaka na dia mpanota zay tsy mahay mandeha amin'ny lalana araka ny fahamarinana ka rehefa nohamarinanao teny an-dalana rehefa manatona anao ka matahotra anao ka mitady anao dia misaotra indrindra Jesosy tsy namelanay irery ary mbola afaka niaino ny torolalana rehetra sy ny afatra avy aminao mba hahafahanay miona aminao na dia androan'ny alina ihany aza mba angatahako aminao mbo tanteraka izany vita amin'ny fotoana teritory Jesosy ifandao eto izay fa ny angatahako aminao mba eona aminay any atokantrano any ianao fa hitsenanay sady any ianao finoana zany Jesosy ary ny finoana raha naasa fibebahana rehetrarehetra fanetretena rehetra hitady anao marina tokoa zay aoka niny voninahitra ao niseho any amin'ny fiainanay rehetrarehetra any na any amin'ny asa na any amin'ny fahasalamana na any amin'ny fianarana na any amin'ny varotra ninonino nataonay amin'ny anaranao Jesosy dia miaino anay ianao satria fantatray fa tianay lavitra ianao ary mahery rehefa tafiditra ato anatinay ianao dia apetrapetratananao mba amin'ny fahasoavanao ny zany rehetrarehetra zany ho voninahitra misaotra Jesosy rainao izay ny an-danitra mamasina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataonay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meonay izy anasaza anay ary mamelany hevokay tahaka ny amelana izay merika taminay ary izay mitondra anay amin'ny fakaparana nafahany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen ho ny tompo aminareo mandehana za matahotra intsony mino fotsiny ihany dia hitanao ny voninahitro ny tompo fahampo anareo koa amin'ny fahasoavako anao ny dera sy laza voninahitra mandrakizay Jesosy misotra tompo ho tanteraka any zany amin'ny aran'ny ray sy ny zanaka ary fanamasina amen androany moa zany ny farany eo amiditra krismasy ntsika zany dia amin'ny voalohany taona indray lazaina amin'ny fotoana manaraka Soratra amin'ny endrika